Mitotaly 7,740 nisan'ireo mpianatra voasoratra anarany anala ny fanadinana baccalauréat ato amin'ny farim-piadidim-pampianarana mahajanga voalohany ho an'ny taom-pianarana 720 misy 370 nisan'ireo mpianatra sy tonga niatrika ny fanadinana tamin'ny andro voalohany sy andro faharoa tao amin'ny ifitoerana anaovana ny fanadinana Saint Gabriel dia mitotaly 720 nisan'ireo mpianatra nisoratra anarany 9 nisan'ireo mpianatra tsy tonga nanao ny fanadinana tao amin'ny Notre Dame kosa mitotaly 2,920 nisan'ireo mpianatra nisoratra anarany ary 17 ny tsy tonga nanao ny fanadinana ho an'ny Sainte Jeanne d'Arc dia mitotaly 19 nisan'ireo mpianatra nisoratra anarany ary 20 ny tsy tonga nanao ny fanadinana tao amin'ny FJKM Ziona vaovao kosa dia mitotaly 40 nisan'ireo mpianatra nisoratra anarany raha 20 ireo mpianatra tsy tonga nanao ny fanadinana ho an'ny andro voalohany sy ny andro faharoa ihany ny adotanisa izay voaray ireo misa 4 ihany koa ny ifitoeram-pampianarana ato amin'ny farim-piadidiny mahajanga voalohany ao amin'ny Saint Gabriel, Notre Dame, Sainte Jeanne d'Arc ary ao amin'ny FJKM Ziona vaovao amin'ity andro ny larobia ity ny physique chimie sy ny taranja histogéo no laza adiny anaovana ny fanadinana baccalauréat manerana ny Madagasikara.